Amkafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no ivian'ny anay ao atokantrano am'izao arivariva zao. Ato anatin'ny fandarana fiarahamonina sy ny tontolony. Iopana bebe amin'ny tontolon'ny fahasalamana sy ny sakafo. Zay no ataontsika amin'ity fandarana androany ity. Mivantana amin'ny RFV sy ny canal 221 ny Madagascar Télévision an-trano ny fandarantsika. Telo morala no miaraka aminao ao anatin'ny fandarana fiarahamonina sy ny tontolony. Ery lala Andrenaivo, Ajavola ary ny filota le generaly ny fitirama Andriamatora Fanomezatsoa Jean Irina asaina ny fanarahanao hatramin'ny farany ny fandarantsika. Miaraba namana Ajavola dia miaraba namana ery lala Andrenaivo, miaraba ny régime Antolo ao ambadika ao ary miaraba ihany koa tsika piaino isa-tokantrano manaraka Madagascar Télévision sy ny radio RFV amin'izao alin'alina izao sy ny canal plus 202. Ny zava-dehibe androany dia resakintsika momba ny sakafo satria io no tena zava-dehibe ary afangarontsika amin'ny zavatra rehetrarehetra eto fa ianao mpiaino dia afaka mandray anjara vatana amin'ny SMS 034 82 780 44 034 82 780 44. Eo ihany koa 033 67 060 08 033 67 060 08. Dia eo zany ny zavatra tiana tenenina ihany koa lehibe indrindra satria andalo fotoana pasika namana ery lala Andrenaivo sy Ajavola dia resahantsika ny resaka sakafo satria amin'ny sakafo avokoa no mahatonga ny olana ara-pahasalamana na koa tsy fahampiana amin'ny resaka sakafo dia zay ny antony ahitantsika ny reto zavatra maro eto amin'ny ambony latabatra reto nazavantsika indrindra fa ho an'ny lehilahy zay manana olana eo amin'ny resaka firaisana ranofo ho an'ny vehivavy zay te-hiteraka eo ihany koa anatin'izay rehetrarehetra zay ny fampiakarana ny antikor. Ho resahantsika ny fampiakarana antikor androany satria zay zava-dehibe indrindra satria zava-dehibe ihany koa ny tombontsoa tokony ho tsapan'ny malagasy hoe niady tamin'ny coronavirus tsika teo miakatra avokoa ny antikor malagasy na resin'izany ny akamaroany malagasy ary raha jerentsika ny tamin'ny vaksiny izay somary ambany dia hita hoe tena niady ary niady samy rery malagasy. Ny amboako azy angambany dia ny famonoana mikroba ao an-trano reto ravitsara sy romba ariky ny mipotsy reto dia afaka ampiasaitsika. Hitantsika reto eraky mivarotra rehetrarehetra fa ireo dia ampangotrano ao anatin'ny vilany dia raha ohatra ianao zany ka tia hamono mikroba ao an-trano dia ataontsika miparitaka maneraka ny trano fa ana ny sarom-bilany sy ny sisa fa mialohan'izay rehetrarehetra zay ihany koa dia very indray mandeha fa afaka mandefa SMS tsika 034 82 780 44 034 82 780 44. Rairtel di 033 67 060 08 033 67 060 08. Resaka sakafo rehefa miteny sakafotsika dia efa nilazaina hatramin'izay fa matetika ny 70 isanjaton'ny aretina ny vatan'olombelona anankiray dia vokatra izay fihinanana hanina zay avy amin'ny sakafo avokoa. Izay no mahatonga ny merina ny hoe ohatry ny ahoana nazahoantsika hery fiarovana amin'ny sakafo mahita karazana sakafo be dia be tsika eto ambony latabatra reto ohatry ny ahoana zany hoe sakafo ara-pahasalamana zany aloha zay ngamba no etombohan'le satria hoe be dia be ihany koa ny sakafo hita ohatr'izao eny an-dalana eny ahoana no amatarana hoe ty sakafo tia azahoana hery fiarovana. Tsara fipetraka izay fanontanianao zay namana ery lala Andrenaivo satria io no tena zavatra lehibe ny fampiakarana ny antikor ary izay no zavatra tiana tenenina rehefa mila matanjaka zany ny antikor ny olona tsirairay avy. Ny alalana ny sakafo hoe manana antikor izy dia ny bikany vao miantsena eny an-tsena ianao ka mahafatifaty sy ny sisa raha izy ohatra hoe ty tongolo ty zao dia hitantsika hoe tena tongolo tena mahafinaritra na mijery mibikany sy ny sisa raha zany hoe nahazo androzezika sy afaka mampita an'izay ny vatan'ny olombelona. Dia ohatra izay zao raha jerentsika zao ohatra ny trondro raha trondro zao jerenao dia hoe tena mahafatifaty zany trondro zany fa misy trondro jerenao tena miranonrano na ny taolany ary na amidy ny tsena ary izy dia fa hitanao hoe tsy ampy antikor. Ohatra izay zao raha jeren'omby ianao zay hoatsio antsika eto hoe tena en'omby misy antikor na ny taviny na ny zavatra misy rehetrarehetra voasary makirana zany dia jery fa tsy hoe io matetika zany le mora no tediavintsika hoe mora kokoa ty dia mety foana fa tsy anarana le hoentina fa le antikor mihitsy zany no hoentina eo anivon'izay resaka fahasalamana zay zany hoe tena tokony mahay miantsena zany ny olona tsirairay avy mahay mifantina ny zavatra misy raha isika zay ny anasehoantsika ny reto zavatra misy eto reto fa na ny anana raha tsy mitovy mihitsy zany tisam misy tisam hitanao hoe tena ringitra kely fa misy hitanao hoe tena manana antikor hoentina mijery an'izay rehetrarehetra zay ka zavatra rehetra jerena zany dia amin'ny alalan'ireo sakafo dia fa hitantsika an'izay rehetrarehetra zay hoe iny misy antikor fa ny antikor miantoka ny hery fiarovana ao anivon'ny olona tsirairay avy ampiakarana an'izay resaka sakafo zay indrindraindrindra ho resahantsika eo rehefa aveo hoe tena mahasoa ny firenena fa ho an'ny malagasy manontolo kosa
de tiako manamarika hoe tena tombontsoa lehibe ho atsika malagasy a ny resaka fanjofana vita malagasy a ary a ilazako androany fa manan-karena Madagasikara am'ireo vokatra ara-boajanahary a zay iriatsika mihitsy hoe aleotsy ho any amin'ny tsiro sakafo hoe matsiro le sakafo no jerena fa any amin'ny fahasalamana satria bezaka ankehitriny ny fatapahana lalan-draha reo aretina maro isan-karazany a ho an'le lasy ny anina moa de tonga hatrany amin'ny tsy mampiteraka na olana amin'ny resaka filahina mihitsy le izy a de zay zavatra tiatsika tenenina atotrarerina hatrano fa ianao de afaka mandray anjara direct amin'ny SMS a 034 82 780 44 SMS direct io a 034 82 780 44 eo ihany koa 033 67 060 08 033 67 060 08 efa miresaka an'izay sakafo zay anytsika nyresantsika zany te hoe hitany karazan-tsakafo fantatra zany hoe ohatrany ahoana ny endrika sakafo a mamme antikoro zany hoe azahoantsika hery fiarovana eo amin'ny vatantsika fantanina manaraka de le hoe rehefa miresaka fitsaboana ihany koa tsika inona ny fady amin'ny fitsaboana etanivon'izay hoe mpitsabo malagasy fitiramazy zay satria ohatra mahita karazan-tsakafo be deabe azo hoanina daholo hoe zany rehefa karazan-tsakafo amin'ny akapobeany na manahery lalandrenay zay ny tenenitsika hoe ato tsy misy mazia ato tsy misy hoe mifady kisoa ianao na mifady inona fa ny akapobeany de tsotra hoe iny arakaraky ny fisainan'ny olona tsirairay avy fa ny sakafo a eo le sarotra zay mamitaka ny olona matetika hoe ahoana milaza diabetika ny olona anankiray de miteny hoe tsy mihinana siramamy de ekena fa hoe ao anatin'ny mahadiabetika azy fa matetika indray izy lasa misotro mangidy be de latsaka ny siramamy rehefa latsaka nefa ny siramamy de fantatritsika hoe mampikapoka olona tapika eny an-dalana ilay siramamy tsy ampy ohatra zany zao ohatra ny sira ho an'ny olona misy albemina de miteny hoe tsy mihina tsira fa ao anivony zay rehetrarehetra zay ihany koa nefany rehefa tena latsaka ny sira misy ioda misy ilaina ao anatiny zany hoe lanjalanjaina ny sakafo rehetra zany ny zavatra rehetra atao a de tokony a ho lanjalanjaina trano fa amin'ny akapobeany de miankina amin'ny olona tsirairay avy eo zany mety misy olona indraindray hoe mila alkôla kely mivatany fa tsy hoe pisitoka misy koa nefany a disdose be izy a ao anatin'ny toka zay hoaniny de fa vo mitaninandro izy de mamo reny rehetrarehetra re zany amin'ny lafiny fitsaboana de mila jerena zay ny anton'le tsy maintsy isiny consultation aloha tsy maintsy misy de zay ny anaovana ny consultation gratuite folo andro averiko indray mandeha fa manao consultation gratuite folo andro tsika de miaraka am'izay a ny sakafo tokony ho hery fiarovana sy ny hery sakafo rehetrarehetra izay tokony ilain'ny tsirairay avy de eo ihany koa zany ny avantage am'ty resaka hoe fitsaboana natioraly amin'ny alalan'ny sakafo sy ny otra ara-zava-maniry ty a io tsy voatery tsy maintsy fanafodiny ho an'ny tsirairay avy fa mety sakafo ihany koa de afahana mametraka an'izay rehetrarehetra zay hoe ohatrany ahoana fa eo moa zany hoaniny daholo be de ny hoe ny tena tsara ilaina de ny rano a de ny akondro de ny tantely io zavatra io zany de torohevitra zay metsika ny tsirairay avy hoe tena antony miantoka be deabe ny tantely manokana de manana ny tsy ambaratelo satria ny tantely de mavita vol d'oiseau 80 km maka an'ireo voninkazo rehetrarehetra hoentina amin'ny mamy zany ho an'ny rehetrarehetra tsy mitovy ny siramamy sy ny tantely fa ny tantely zany de vala lambika vita naturel nataon'Andriamanitra manome ny hery lehibe ho an'ny tsirairay avy ka eo le zavatra ho atao hoe isika zany tsy afaka maritra hoe inona zavatra atao fa mandritra ny consultation gratuite atao manerana n'ireo faritra misy manerana Madagasikara dia noveriko anatin'izay rehetrarehetra zay a fa any ny olona mahita hoe etony tokony hoaniny a etony tsy tokony hoaniny fa raha itentsika aza mihina tsira de disitsika na hoe aza mihinana siramamy a disitsika fa lanjalanjaina ny sakafo a ao anatin'izay rehetrarehetra zay de roa tradipraticien eo anivo mpitsabo malagasy fitiramamy mahita an'izay hoe ty tokony atao ana ty tsy tokony atao ny mpitsabo malagasy fitirama eto Toliara de manao an'izay consultation gratuite sy fampianarana sakafo ara-pahasalamana zay a ho atsika rehetrarehetra mandritra ny mandrapatonga ny alatsinain'ny Pasika satria araka ny teneninay teo de ny hoe ho avy ny fetin'ny Pasika ny sakafo ny tena mila hitandremana ary amin'ny fampiakarana ny antikor fampiakarana ny antikor zany de reto sakafo hitanareo eto lohanay rehetrarehetra reto a de afaka ampiakarana an'izay antikor zay avokoa ho atsika poniny Toliara manontolo ny mpitsabo malagasy fitirama dia mivoa manomboka amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 4 eto amin'ny Toliara de raha ohatra ianao ka mitady ny foibe amin'ny eto Toliara dia ery ambalanomboka mo ery amin'ny lalana makany amin'ny Saint-Laurent iny zany misy azy a afaka atsonareo amin'ny 034 31 357 19 034 31 357 19 ny eo a Toliara dia na aretina rehetrarehetra zany ny fibrone ny prostate ny resaka kyste ny resaka aretin'andony tension sy ny sisa de afaka manao an'izay io efa miporofonay teto Toliara ny maha fitirama tsisy maziao
fa traitement amin'ny alalan'ny zava-maniry sy ny sakafo natioraly no tena ampiasainy mpitsabo malagasy fitramaka apetraka mazava tsara ho atsika fa tsy mandray olona ny trano koa izahay eto Tuliara zany de afaka manamynao an'izay consultation gratuite miaraka amin'ny fampianarana sakafo zay ny resaka fahasalamana satria zay ny zava-dehibe eny amin'ny ambalanomboka moa eny amin'ny Cherche Laurent eny de mankasitraka indrindra atsika pon'ny Tuliara manontolo de afaka miantsoko ianao ty Foibera misy ny zavatra tianao ampitaina io hitantsika amin'ny écran iny numéro dia miditra am'izay tsika ny sakafo ny tena zava-dehibe ary fahasalamana voalokarena rahasoa atsika pon'ny Tuliara manontolo. Akaiky ny fetin'ny Pasika rehefa miresaka fety sika sakafo zay ny ao anatin'ny saina ny fitiramanana manana an'ity tolotra consultation gratuite ty ampianatra fomba fisakafoana ve ny fitirama sa hoe resaka lakozy mihitsy no entina ao anatin'izay ya amin'ny ankapobeny tsy hoe ampianatra ny olona rehetra angamba samy manana ny fahaiza-manao fa ny zavatra anankiray tena tenen'ny fitirama aloha ho amin'ny mampitsabo natioraly azy sy ny amin'ny alalany zava-maniry sy ny otra de ny tiako asongadina de ny hoe aleotsika tsy miditra any anatin'ny resaka produit chimique na indrindra zany mahakasika ny épice zay ampiasaina na ny tsirokanina zay tedavina ary eo zavatra anankiray satria mety atonga ny goty le zavatra azo na mety atonga ihany koa an'ireo aretina hafa ny ampianatra zany de ny tiana itenenina fotsiny hoe io dia mety eo le tenin'ny tsirairay avy hoe manapatsa zay manapatsa mahay mahandro fa ny zava-dehibe ohatra fotsiny raisina am'izay zao namana liajavola resaka tisam na ny resaka rambomanga zany dia azo torotsotra ao anatin'ny fotony hoe io dia ampangotrahana fanaovana ananasy menaka zany zay tokony hain'ny rehetrarehetra mankafy azy hoe ampangotrahana aloha lay rano dia tsy ifina avy eo amin'ny pasoara ampangotrahana amin'ny rano tsira de tsy ifina amin'ny pasoara de avy eo endasinao ny tongolo amin'ny voatabia menaka zany endasina amin'ny tongolo sy ny voatabia aloha de reny rehefa avy eo ho atao zay tena raha sinoa zao raha mahita ianao sakafo tsinoa de tena zava-dehibe aminy ao anatin'ny misaosy ny sisa ohatra ny tisam de zany rehetrarehetra zany mba ahafahana maka ihany koa fa matetika tsika rehefa manao ananasy menaka de diso masaka loatra tsika mieritreritra hoe tena masaka be nefa misy hery titavina ihany koa anatin'izay rehetrarehetra zay ny ampianatra zany samy manana ny heritreriny ao anatin'ny lakoziny tsirairay avy fa kosa ny zava-dehibe de ny hoe niverena hatrany amin'ny naturel tena le fisakafo naturel zany nasehoantsika an'ireo reto zavatra naseho atsika etoreto de sakafo naturel zay misy eny an-tsena daholo ary tokony ao le problème na resaka fahefa-mividy azo atao koa no mijery zay fahefa-mividy zay ao anatin'ny zavatra ho atao zay apresiatsika zany ny anankiray androany hoe mila tonga saina mihitsy malagasy am'ty resaka sakafo ty satria mety mieritreritsika misy koa ro olona mety anetany lavitra de manao le provision na manangona an'ireny sakafo reny de misy azy ao reo zao misy zavatra maromaro azy itehirizana azy ohatra ny trondro afaka asalina ohatra zany ny resaka hena afaka atao an'izay amainina sy ny sisa reo anana zany sy ny sisa rehetrarehetra ka ny ampianatra zany tsy hoe ampianatritsika fa itentsika mampitodika mihitsika hoe Madagasikara de natiora manana arena tsy tanonotsika amin'ny sakafo ary ny sakafo rehetra na mamy na marikivy na mangidy de ilainy vatan'ny olombelona tsirairay avy amin'ny fahasalamany misy antony zany ilanan'zany fa kosa lanjalanjaina ao anatin' zay rehetrarehetra zay inona zavatra ho atao ka Madagasikara de manana reo ihany koa resantsika rehefa eo amin'ny resaka famboronana asa satria ny problème kely zao de eo amin'ny tanàna anankiray mety tsy mamboly karoty izy fa ohatra zao atsirabe sy manodidina iny de mamboly karoty sy ovy de zany zavatra zany misy fifanakalozana araky ekonomia ao anivony resaka sakafo ho asongaditsika zay fa hoe ahoana ny fomba amoronana asa ao anivony zany resaka sakafo zany satria ny tolotra sy ny tinady matetika tsy mifandanja ary miteraka olana mety misy zavatra azo fokarina any amin'ny tany sasany fa tsy vokatra any amin'ny tany sasany fa ny zava-dehibe de ny hoe tena manan-karena ny firenetsika manana sakafo naturel tsika afahantsika miaritra ary eo no zava-dehibe apetrakintsika koa tao anatiny titsika ho avotra tao anatin'ny fandarana de hoe ny tsy ambaratelo ny mahela velona na fomba zany ahoana ny azahoanao fa anterana tena lehibe indrindra de nijery andreo ray aman-dreny taloha tsika namana iajavola de ny hoe ny ray aman-dreny taloha dia tena miezaka mihitsy tao anatin'ireo sakafo naturel toy ny hoe ananasy voanjo voatavy sy voanjo zany rehetrarehetra zany ny adedina
ary raha tena mihinana zareo dia ena vatana fa ankehitriny zany tsika manana andreo produit chimique be dia be noho ny tsirokanina tediavintsika de lasa manimba amin'ny fahasalamana tsirairay avy. Mivantana ny fandaharantsika avena ihany fa mivantana amin'ny RFV sy amin'ny canal plus 202 na ny Madagascar télévision zany a efa maromaro ihany koa ny SMS tonga. Allo vakiko aloha reto ampahandreto a salama président makasitraka anareo amin'ny fandaharana tena zava-dehibe ho amin'ny fahasalamana ny fandaharana. Resaka sakafo avy hatrany ty ray ty ary a inona ny sakafo ho an'ny lehilahy tsy misy ranonaina makasitraka. Ya ny resaka sakafo iny zany zavatra lehibe izy aloha jerena rehefa mivoaka zany lay échographie na ny zavatra ataony ny analyse sy sisa natao tany amin'ny dokotera tany de maro zay teninao zay fa amin'ny sakafo naturel na manahery lalandrenay va risorana amin'ny penina metraka an'izay a dia misy sakafo tena naturel ho tenenina fa io miankina koa nefany après consultation zay omeny reo tradipraticien to amitsika de fa tokony malala an'izay daholo ny rehetrarehetra fa ny zava-dehibe ho an'ny hery zany de ny hoe akondro rano tantely aloha fa ny akoatr'izay manana an'izay ro tradipraticien tsika rehetrarehetra ianao de afaka mandray atsana andray anjara trany amin'ny 034 82 780 44 034 82 780 44. Aizany misy consultation gratuite eto Fianaratsoa. Ya Fianaratsoa de mitovy amin'izay rehetrarehetra manerana Madagasikara moa misy daholo na Mahajongana na Tamatave na Diego na Antananarivo fa ny Fianaratsoa de toerana telo ny afahanareo mamonjy an'izay manomboka ny alatsinainy ka mandrapatonga ny alatsinainy Paska tsy mandovola alatsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy lahady ka paviny alatsinainy Paska de toerana telo Ambalapaiso de ny ambany indrindra le ry ambanin'ny ery amin'ny restaurant chez Nini akaiky ny fiangonana Rimaly any ambany indrindra io de ny faharoa ery ambany lycée efa misokatra ny ao ambany lycée de ny fahatelo ao ery Tarandolo ao amin'ny immeuble Emergence misokatra daholo toerandreo any Fianaratsoa de afaka manantona zay consultation gratuite sy fanondrona sakafo ara-pahasalamana izay isika rehetra. Ya alefatsika ihany ny ampahany so de tsy voavaly reto be dehibe reto zahay eto Tamatave de makasitraka manokana mpitsabo malagasy fitrama tena tsy mahita toro mihitsy aho amin'ny alina afaka manantona anareo ve? Ya Tamatave de afaka manantona ao Tanamakoho sy Ambolo-Madinika. De eto ihany koa miara aby inona ny sakafo mampatanjaka lehilahy rehefa manao firaisana aranofo lehilahy daholo zany après consultation iny de tonga de mba angakangaina kokoa ny émission antsika après consultation iny de afaka manantony ianao de atorondro zareo tradipraticien. Aiza misy fitrama eto Mahajanga ho valinareo aveo zay miaraba tompoko misy fadifady ve ny fitsabonareo efa ndresantsika teo ihany koa iny miaraba mitsabo hémorroïde ve ny fitrama. Ya mitsabo isika manana système na hémorroïde fitsabona hémorroïde tsy miverina tsony tsy mandalo fandidina mitsabo malagasy fitrama de Majunga eo amin'ny Sotema Tanambao akaiky ny Evêque FM ao. Mampilendalenda be ondreto sakafo aseho anareo reto de makasitraka amin'ny fitrama. Salamo azavao ange azafady momba amin'ny fitsabona kista makasitraky indrindra. Ya ny kista manantony ianao aloha de le voniny io tsisy fandidina mihitsy ao tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera fa manantony ianao de le vonina ny kista. Ny mpitsabo malagasy fitrama eto Tamatave moa zany de toerana roa misy azy de Ambolo-Madinika sy Tanamakoho. Ny Ambolo-Madinika de eo akaiky ny Clé d'Oro ary ny ao Tanamakoho dia eo akaiky ny pont ao. Numéro azahoanareo azy dia ny 034 64 409 64. Io dia manao an'izay fitsabona maimaim-poana sabotsy sy ny lahady zay ary manao consultation gratuite de manoro koa reo sakafo ara-pahasalamana izay tokony ho an'ny rehetrarehetra indrindra fa ho an'ny lehilahy zay manana olana izay tenenina foana moa hoe sakafo ny tena fisorohana na io zany ao anatin'izay rehetra zay na fibrone na prostate na ny resaka aretim-po na ny rehetrarehetra de resaka sakafo ny tena bazy eto amin'ny mpitsabo malagasy fitrama. Dia noho ny andro mipaska zany de apetrakintsika mazava tsara fa ny sakafo ndresahana satria aoriana mipaska de hiakatra be indray ro aretina mahazo ny tsirairay avy dia miantso atsika eto Tamatave anao an'izay consultation gratuite zay de eo mifanoroany reo araka mampitsabo naturel ny mpitsabo malagasy fitrama moa zany ho atsika eto Tamatave de averiko indray mandeha fa eo no anampin'ireo mpitsabo rehetrarehetra tradipraticien mpitsabo malagasy fitrama atsika mitorohevitra ara-tsakafo ka na manambola zany na tsy manambola tsika de atoro foana ny sakafo ilaina indrindra fa ho an'ny lehilahy zay manana problème amin'ny resaka ranonaina prostate inona sakafo tokony hoaninareo manome fotoana anareo zay eto Tamatave ao Ambolo-Madinika sy eny Tanamakoho mandritry ny manomboka ny alatsinainy mandrapatonga ny asabotsy zao maimaim-poana ny consultation gratuite atao eto Tamatave.
be de be izy ato mifanolona be ho resahantsika am'izay le hoe fifandraisan'ny fahasalamana ny sosialy a sy ny ekonomia président satria anisan'ny olana ho an'ny firenena rehetra raha tsy hijeritsika efa manomboka ny eropeanina zao manomboka mijaly ara-tsakafo amin'ity ady any Ukraine ity ho an'ny Madagasikara manokana tsika manana tany midadasika fa ny mpamboly ngamba ny mety vitsy ahoana ny fandraisan'le hoe sosialy fahasalamana sy ny ekonomia am'izay arany zay no zava-dehibe io zany misy zavatra tany aloha amin'ny reo sakafo tazantsika ro sy mbola be dehibe hita koa any ambadika any de famendro na manahery lalandrena io ilain'ny vatan'ny olombelona avokoa reo zay ny antony anasehontsika azy eto androany sakafo naturel reo fa misy toerana tsy mahavokatra sasany am'ireo misy toerana tsy ahitana sasany am'ireo de ro zany a mifangaro fa mivezy iraky Madagasikara mety misy mpamboly voanjobory fotsiny malazo amin'ny tanàna io na petit pois fotsiny malazo anatin'ny tanàna io na karoty fotsiny na courgette fotsiny fa ireo zany a mety hoe io tsy ohatry mivoanjo hitanao lisen'le hoe mpivary voanjo sy mpivarotra akondro de tamy izy anankiroa mandra-pariviny andro zany a vidy voanjo ariary zato tato am'lay le aminankiray le mpivarotra akondro a de avy ndray vidy akondro ariary zato tato le ray a de avy ndray niverina vidy le ray tato mandra-pariviny andro a de verina lany ny voanjo a lany ny akondro a le vola ariary zato niodikodina teo zay ngamba nitsotra indrindra ijerivantsika azy fampandrosoana ny firenena fa io de tsy maintsy mihodina hoe nde olona mividy voanjo tato mividy akondro tato mividy charbon tato mividy vary tato sy ny sisa zay miantoka ny ekonomia manolona zavatra misy any Ukraine nanteneninao teo zay zava-dehibe mihitsy milaza zay na manahery lalandrena io de tokony tsika tena anjifa ny vita malagasy aloha ary ampiakatra ny resaka fambolena sy ny fiompiana ato anatiny anisan'ny proposition tsika ao anatin'izany ny akoho gasy a ny resaka trondro a sy ny sisa maro zay teneniko hoe amin'ny mitantsahany misy olona mihinana trondro foana izy tsy misy vola ho aminy tsy mivaky loha tsisy lasantsy ampiasaindry zareo fa ditongotra sy ny sisa fa ny zavatra ampiasaindry zareo trondro akoho a de ny resaka legioma tsy ory an'izany izy ary tsy mitady an'izany tsy miankina aminy zany mividina lasantsy sy ny sisa hoe hiakatra io tsy matahotra an'izay satria ahoana le izy fa na izany naty zany a de misy foana ny ambombava tokony epitana ahafahana mananina karaha ny resaka toe-karena teneninao a de tokony hitodikitsika aloha hoe ahoana marina moa ny tokony avy tany amina hektara fa matetika ny olany tantsaha ankehitriny a noho ny fahateren'ny tany satria maro ny taranaka fa mety ihany koa miainga avy amin'ny resaka mahakasika ny resaka fahakamoana na ny asan-jiolahy de mavory 300 mètres carrés de ajanona de lasa tsy manana n'lay ambombava tsony izy nefa tokony avita izy de eo ihany koa ny tokony hitodiatsika zany na manahery lalandrena io zay aprisiana ny fitondram-panjakana ny commune ny vondrom-bahoaka ifotony société civile na izany hoe amboletsika vary tanety satria ny tambary efa mitiry de tokony efa ijery ihany koa tsika ny vary tanety satria raha fanafarambary de manana efi be dehibe tsika eo fandrahoana vary zao zavatra tiako tenenanao na manahery lala hoe misy produit afahana mitazona mitahiry azy zany re vary afarana avy any ivelany reny fa ny vary gasy a izay vary misy eto Madagasikara tonga de réalité mety azo tsy sasainy io azo sasainy miankina am'zay zavatra ndraindray miala avy eo aminatin'ny akotra io a de zany rehetrarehetra zany zavatra tokony jerentsika hoe ananatsika tombony lehibe ny tany malalaka manany Madagasikara reo tantsako vonina fa aiza ho aiza ny anjara ndraikitry ny fitondram-panjakana aloha ahafahana mitondra an'izay fampandrosoany zay raha ohatra hoe iverina any am'izay nature zay tsika ny androany fandarana manokana ny eritreretitsika isainatsaina ny tsirakay avy betsaka ny misy ny ty misy ny tsy ty am'reto sakafo reto betsaka ny tokony andalina hoe ahoana marina moa zany ty tongolo gasy ty fa misy parti be dehibe manana ny ty amatontonina na mana iajavoly ahoana tsara moa zany ty baranjely ty fa misy manana ny ty be dehibe any ahoana tsara moa zany reto concombre reto zany hoe reo de vokatra teto Madagasikara daholo fa mifansiana an'le tantsaha no etsika ampisainana zay zany nataotsika androany hoe sady nakantsika tamin'ny fitsabona ny resaka androany natiantsika am'y resaka ady any Ukraine no akintsika ihany koa ho an'isam-batan'olona hoe ahoana ny zavatra atao ohatr'zany zany zao niezaka amin'ny omby sy ny dahalo hitatsika zao re tenomby reto zay amatavy tsara fa vita malagasy reo eto Madagasikara misy an'ireo de ahoana ny anapitsika ny taranaky ny omby mba holovainy ny taranaka faramandimby ahoana ny arovantsika ny tontolo iainana ohatran'zany to zao koko vokatra fa ny zavatra misy eo anatin'zay rehetrarehetra zay de hoe ahoana ny amorany zany rehetrarehetra zany a sakamalao raha jerenao am'izao sy ny ovy a hitanao zany misy zavatra be dehibe tena azo iainana hoe raha ireto aloha zany reo zavatra hitatsika maso reo a raha ho ana fianakaviana anankiray dia lazaiko aminao fa maharitra ao anatin'ny herinandro na mihoatra ireo provision zay ho aseho atsika eto reo zay ahafahana zany mijery foana hoe
ahoana zavatra afahana itodika amin'ny mamalagasy malagasy zany de tokony itodika amin'ny fitiavan-tanindrazana ny fitiavan-tanindrazana de manjivatra no vita malagasy ary zay ny zavatra tsy ambaratelo malagasy zay le arena reo de arenatsika daholo teto Madagasikara nisy andreo anjaran'ny fanjakana zany ny namana Ajavola no mijery hoe ahoana ny ansiana andreo arena maro isan-karazany ahoana ny anatsaratsika amin'ny fiompiana trondro hitatsika hoe zao ny trondro afahantsika mijery izay rehetrarehetra zay de ahoana nyjerevana an'izany voatabia ny tongolo sy ny sisa rehetrarehetra alefatsika ihany reto SMS rehetra satria de mpisesika miaraba tompoko ny fitrama rehetra ve manao consultation gratuite io mandritra 10 andro salama tompoko mila torohevitra fa misedra olana eo amin'ny tovam-pananahana de raha manantona amin'ny fitrama ve mandritra zay mandritra consultation gratuite de mahazo torohevitra salama makasitraka be deaibe anareo tena makahery miarabe vehivavy manana olana fadim-bolana mikorotana be afaka manantona consultation gratuite ve ya zany rehetra zany afaka manantona daholo de misotra le fakasitrahana ihany koa ny zava-dehibe tiana ivoatrandroany de hoan'ny rehetrarehetra io dia manana tombontsotsika amin'ny zavatra naturel ianao te andray anjara de mandray anjara amin'ny 034 82 780 44 034 82 780 44 033 67 060 08 033 67 060 08 iverena kely resaka endriky ny sakafo hohanina teo président tokony ho tonga saina ihany isika fa ny produit chimique zay ampiasaina amin'izao fotoana zao koa mety manome endrika ny trondro zao nasinao ohatra hoe ngeza be ao anatina fotoana foy mahazo aina be ny trondro lehibe tsara le izy ohatra zay koa ny anana amin'izao fotoana zao fa ampiasana n'ireny zezika chimique maro samy hafa ireny ny zavatra ampianarin'ny fitramana efa de hoe fiverenana ao anatin'le tena hoe nature ahoana ny ahafahan'ny olona mba manavaka an'izay ny amin'ny akapobeany aloha firenendehibe namana Ajavola de fa mametraka trano fa bien condition mampiditretana avy aminy raha manafatretana izy jerenao tsara fa na ny letsia raha rehefa nitamatavaka ho aondrana de misy na calibre fotsiny raha de efa tsy lany le letsia fa averina be dehibe zany reo produit nafarana avy any ivelany fa ny condition ary efa misy mifampianarana zay feto Madagasikara mitobaka ny simika na zezika araka nyteneninao teo arany ary tsy voavaka io ka io tokony politika mpanjakana mihitsy no ametra hoe ahoana ny todiantsika ny bio afahantsika mijery zany ohatran'izany ny ao ministera ny agriculture élevage azo atao tokoa manalehibe ny trondro ohatra raisiko aminao am'izany ny poulet de chair zay tonga nitorako fanampiana lehibe androany hoe ny poulet de chair dia tadidio fa provende mahatonga nindro akoa 40 jours de ohatra zao iny de mihinana an'iny ianao mbola tsy levina le provende fa makao vatanao de lasa maka aminao koa le izy de lasa pinapina ianao fa ny akoho poulet de chair raha tena tsy maintsy andro azy ianao de ampangotrahana aloha de arina ny ranona zay vao averinao atao frite na jerena fa arina le ranony voalohany iny de zany zavatra zany tokony jerevantsika hoe ohatry ny ahoana ny atao ka io tsy ho vita raha tsy misy mifanairana ohatry mifanairantsika androany hoe reto zavatra rehetrarehetra reto de nataontsika fa hoe zavatra naturel ary fitsabony eo anivon'izay rehetrarehetra zay de ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany isika rehetra miaraka mitady vahaolana amin'ity resaka fametrahana ny arym-pirenena areny reo sakafo reo ohatry ny ahoana indray ary le famoronana asa ao anatin'izay hoe fitediavana sakafo ara-pahasalamana zay satria raha eto Madagasikara aloha tsika tsy amety totanisa angamba fa ny akamarony malagasy de tsy manana an'izay hoe asa mandraraha ivelomana zay ahoana indray no hoe torohevitra zany arositsika amin'ny fiarahamonim-pirenenanao ihany koa ao anatin'izay famokarana sakafo eto Madagasikara zay io namana hery lala zao raha ijerytsika ny clao an'ity trondro ty dia 3 sy 1 alina ariary io trondro io de alefa anaty dobo afahana manimpita hoe ohatry ny ahoana fa raha manana dobo fotsiny ianao raisiko hoe eo amin'ny 10 millimètre carré ohatra le dobo ka voarinao ny ao anatiny famezana sakafo an'io ary vitanao sécurité sy ny fombafomba rehetra arahanao amin'ny fipina trondro namana hery lala ndrenay de miteny aminao fa rehefa mifarana ny embolana de manana trondro hatrany amin'ny 300 na 400 kilo amin'ny 3 sy 1 alina ianao ariary fa tsy zay rery no ataonao satria trondro mipetraka anaty rano fotsiny fa azonao atao tsara mampifady azy amin'ny legume azonao atao tsara zany miverina andoharano zay le mahatonga antsika hiteny amin'ny exode urbain eto Tananarivo zany lasa vangongo eto tsika mitanjona nefa de ny sakafo aloha apetraka ohatrany le resaka social na mana hery lala ndrenay de ny hoe trano finenana fampianarana fandripahalemana sakafo hohanina ary ny anankiray de ny fitsabony reo rehetrarehetra reo de miankina foana am'izay fidiram-bolanao sy ny resaka asa zay ka raha resaka asa reo rehetrarehetra reo de afaka jerenao ahoana ny amatianina nakaray filière amindreo zavatra karazan'reo ary ianao amoronana asa eto Madagasikara dia lalana misokatra ho an'ny tsirairay avy zay ankehitriny zao miroborobo be
ny fampiofanana formation professionnelle am resaka hoe fiompiana isaorako reny olona rehetrarehetra miazakazaka am'izay formation professionnelle zay am fiompiana eo ihany koa ny tokony robobotsika mifambolena hoe ahoana ny atao satria fambolena de averiko aminao zavatra telo ny fefambolena amin'ny akapobeny a de nyray masom-bolo voafantona ny faharoa ny resaka rano ary ny fahatelo zezika reo avoafia io a de tokony a ho natiora ary afaka mamboly foana ny tantsaha anankiray a afaha mampidi-bola be ho an'ny fianakavia sy ny firenena pon'ny fianaratsoa dia hiditra am'izay consultation gratuite sy fampianarana sakafo ara-pahasalamana amin'ny fitsabona naturel zay tsisy maziny ny mpitsabo malagasy fitrama fa ireo sakafo andalo ny fety io tsika mipaka sy nylay didepaka mila tandrimana tanteraka ny sakafo ary zay no natonga anay anao an'izay consultation gratuite mandrapatonga ny alatsinainy ny pasika zay a dia afaka toerana telo no atoninareo zay ho atsika eto fianaratsoa de ny voalohany ambalapaiso ery ambany ery am restaurant sezny eria de ny faharoa efa misokatra ny eo amban'ny lycée eo amban'ny lycée de ny fahatelo eny Tarandolo dia na manana problème ho an'ny vehivavy manana trouble amin'ny hormonal ho an'ny lehilahy zay manana problème am resaka prostate ny resaka kysta eo ihany koa zany mandritra nyty hetsika consultation gratuite ty dia averina trano ho atsika eto fianaratsoa fa azotsika atao tsara ny manantona mpitsabo malagasy fitrama izay de mamerina fa tsisy mazy atao anaty mpitsabo malagasy fitrama fa ro sakafo ary hitatsika zany reo fahandrona andreo sakafo ara-bojanahary de natao atsika eto fianaratsoa zay ka afaka manantona andreo toerana telo eto fianaratsonareo dia ny voalohany ambolo madiny voalohany dia Atarandolo ny faharoa dia ambany lycée ary fahatelo de ambalapaiso raha mitady ny larana taribitsika de 034 64 034 43 064 07 034 43 064 07 dia afaka manantona andreo toerana telo reo tsika pon'ny fianaratsoa fa manao consultation gratuite mandrapatonga ny alatsinainy pasika zay ary manoro andreo ara-tsakafo tsy voatery anamboly ianao fa afaka zay ka zay zavatra zay natoro atsika pon'ny fianaratsoa hoe afaka manantontsika ireo toerana telo ireo raba lehilahy 5 taona voan'ny prostate afaka levonina ao ve ao aminareo ve zany aizany akaiky anay talata volonondry SMS ray zay sabotsy namehana de fa afaka akaiky azy ary azo levonina tsara zany prostate zany miarabanareo rehetra marary nonko de hoy ny manodidina hoe cancer misy fanafody ve afaka manantony ianao fa de daholo aloha ny SMS nao de avendrantsika mandeha akory aby aizany fitrama Tamatavy Tanamakosi ambolo madinika ny Tamatavy miaraba mbo mangataka fitrama ty Fort Dauphin tena mila io ay ya efa hery be dehibe no fangatana Fort Dauphin fa farany volana eo tonga ny eo amin'ny Fort Dauphin fa eo ampanomanana zay io miaraba amin'ny firy ny fitrama eto Antsoy no mivony Antsoy mivoa amin'ny enora maraina ka hatramin'ny efatrora riva salam eto fianaratsoa zahay azo alotsy kelikely ve vola ao aminareo aloha ngamana sesesiko ngama de aveo mamaly président miarabanareo telola tia majanga aizaho aiza ny toerana misy anareo koko eto mieritretosika ave misy kely mavitrika bonjour to tsy mivo fitrama alaka misy feno arivo aizaho aiza tsara lay fitrama eto anosiala Ambohidratrimo ya Majunga Tanambosotema ny ria alaka misy feno arivo de votsy hoela mieritsetosika manana zay kely mavitrika zay fa tsy mivarotra fa tsy maintsy manantona manerana Madagasikara misy daholo ny kely mavitrika miarabe miasa sabotsy sy alahady veo no fitrama ya miasa sabotsy sy alahady miasa koa nylay didepaka sy ny andro mipaka satria mitoy foana ny traitement salam nareo aizaho aiza ny fitrama ety Ambomangakely azafady eo amikanja rehefanaka ny fitrama Ambomangakely fa hotonontsika daholo amin'ny ora farany miaraba tompoko mitsabo areti-po ve nareo lay mivonto tanana sy tongotra ya afaka manantony ianao manantona dia mitsabo an'izay manana fotsimbarana kola zahay eo fitsabona an'izay asesitsika ihany ngamandreto reveo président fa fanontaniana mipetraka zany hoe hoan'ny mpijery atsika any an-trano any akoatra lay fitsabona azo eto de mety ampisindaretina ihany koa ve mifanarahana zay hoe sakafo ara-pahasalamana zay rehefa ohatra hoe nitsabo diabety izy de atoro am'izay izy zao sakafo tena sahaza ho an'ny olona ohatry ny ahoana ny fisin'zay ny fitraikany amin'ny vatan'olona anankiray tsabona zany io sakafo foana namana herilala misy olona hitanao maraina be de hiasa izy fa mody izy rehefa aveo de lasa marary
sotro kafe sy mofo izy tsy zakany le kafe de lasa niakatra ny problemany ohatra hoe misy olona tsy nanintsy naninona fa nandeha teny tanandre izy de tonga de mivadika marary tapaka ny kibony no ilay sakafo nohaniny tsy zakany le menaka na le ohatra zany na menaka efa avy nanendasana imbeta be no nohan'le olona io zany misy aretina be dibe izay azo avy amin'ny sakafo mampiovapiova zay ohatra olona misy olona tsy mazaka citron vo mihinana citron izy de manakitrako be ny andohany misy olona mety ao anatiny ka ny olona tsy zay zany mahasamy hafa ny zavatra tenenina zay ny antony tenenantsika mihitsy aloha voalohany lalàna ny tsy varotana fanafody faharoa raha tsy maintsy consultena mihitsy ny olona anankiray fa tsy mitovy raha samy marary andoha-tsika telo lahy tsy mitovy mety fofona ny tsy zakany anankiray de narary ny andohany mety ny anankiray mety resaka lena na zavatra hafa ny anankiray mety tension miakatra ka io après consultation foana vao hita zay mahatonga antsika anao ny consultation gratuite pour andro mandrapatonga ny lundi de Pâques io tsy fandrona am'le resaka ara-tsakafo tsy mitovy mihitsy ny olona tsirairay avy sy ny zavatra tsy zakany fa samy manana zay rehetrarehetra zay de any ny tenenantsika hoe tsy misy mazy mihitsy eo ampitsabo malagasy fitrama fa manantona aloha zay ny avantage tsika koa mizara n'ireo mpitsabo malagasy fitrama zay tononoko amin'n'ora farany hoe aiza moa misy azy ireo iverenatsika kely hoe fiverenana amin'ny nature zay ny sakafo ny voateny teo fa ohatrany tsy voaresakitsika mihitsy aiza hoe zany anjara toeran'ny rano satria raha miverina amin'ny nature zava-dehibe zay mara zany namana hiatsa vola tiatsika mampafitarana ampiainy fa ny rano ny tena ainy ianao zany mahatsapa fa tena ny rano any tsy maintsy tohevitra foana ho an'ny mpitsabo malagasy fitramasy ny mpanaraka ny television ary ny radio RFV am'izao hoe misy tro rano foana ny rano zany de tena ilaina foana ninoninona zavatra misy indrindraindrindra ny resaka mamparefo anao aleo raha tena danger zany aleo somary tsy ny sakafo de zay tsy misotro rano fa ny rano zany de tena ilaina lehibe ary ao anatin'le fijerevana après consultation izay nandalo tao amin'ny mpitsabo malagasy fitrama de malala foana hoe rano akondro tantely reo zany zavatra lehibe tsy maintsy tenenina foana ho an'ny tsirairay avy satria reo de tena ilainy ny vatan'ny olombelona tena tokony fahazarana any misotra rano sy mitondra rano naiza tany alehanao de tena tsy maintsy ilaina foana io resaka rano ty SMS rety ngamba no sovaniko manokana président satria de hoy izy hoe raha tsy mahazo andreo endrika sakafo ohatrao hoe zany ozy izy tsy mihazo an'izany hoe hery fiarovana zany na mivatana de ahoana zany ny sahirana sakafo misy otrikaina samy hafa hoentiny misy ny sakafo azahoana vitamine misy ny sakafo azahoana calcium misy ny sakafo mitondra hery fiarovana misy ny sakafo azahoana hery afahana hoentinao miatrika amin'ny fiainana ohatra vary tsy hitovy mihitsy ny vary sy ny mangazy ny ankotrana ohatra ny azonao avy amin'ny petit pois tsy hitovy mihitsy ny voanjobory ny azonao avy amin'ny resaka fa io zany miovaova isan-karazany zay mahatonga antsika anao andreo sakafo maro loko reo ny akamaroan'ireo na manahery lalandrikanay vo dia tsy misy sakafo tena lafo vidy be fa sakafo hitatsika eny raisitsika zao ohatra ny enomby tsy haiko 3,5 ariary ny fiefany raisitsika zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny anana zao 500 mahazo maro be zany reo sakafo tokony hojerentsika fa kosa sakafo de tokony ovaova ary hoanina ao anatin'ny mafana sy ny ara-pahasalamana hitondra zay rehetrarehetra zay ianao mpiainy dia afaka mandray anjara trany am 034 82 780 44 034 82 780 44 eo ihany koa 033 67 061 08 ho atsika poniny Majunga zany de miditra am'izay fampiakarana antikôro zay isika amin'ny resaka sakafo manampy atsika hiatrihana indrindraindrindra hierovana ny olona rehetra am'ty resaka fety de reo sakafo naturel amin'ny alalan'ny consultation gratuite no tena ho atory lehibe eto Majunga afaka manantona zany isika ery amin'ny Sotema Tanamboka akaiky ny Évêque FM ao mivoa amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 4 arivo na manana olana ho atsika vehivavy manana fibrone na kyste resaka diabète ho atsika lehilahy manana problème na prostate diaverina fa tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera zay tsy misy mihitsy fandidina ho atsika poniny Majunga fa de amin'ny alalan'ny sakafo avokoa no ijerevana an'izay rehetrarehetra zay sy amezan'ireo tradipraticien an'izay torohevitra zay ka am'izao fandalovana eto Majunga zao zany de mampilaza zay fa ao anatin'ny mandritra ny latsinain'ny Pasika de gratuite tanteraka ny fanaovana an'izay resaka consultation zay ary eo ihany koa fampianarana andreo sakafo ara-pahasalamana de averiky indray mandeha mitoerana ho atsika tompon'ny Majunga manontolo dia eo Tanambao eo amin'ny Sotema akaiky ny Évêque FM
mivoa ny mpitsabo malagasy fitrama zay tsisy maziao fa mitsabo amin'ny alalan'ny zava-maniry zay hitantsika hoe zava-maniry sindrotra ary mampiakatra ny antikora zay ny tanjona ao anatin'ity alatsinainy ny pasika ity. metsika tombony any ianao zay mandefa SMS aizany misy fitrama eto taolanaro efa resantsika hoe omeny président rehefa avy eo toerana rehetra misy an'izay fitrama zay. Miraba tompoko makasitraka anareo amin'ny torohevitra mirabe mitsabo hemorohita ve nareo eny tompoko efa mivaliany président teo zay salamy nareo ohatra ny ahoana ny sakafo tsy tokony hoan'ny olona marary fo zany gambany hovaliany président rehefa avy eo salamy azavaonge azafady momba ny fitsabonakista minsista be anao ho azavain'ny président mariana aloha fa atsika tsy mandidy fa mandevona amin'izay aretinakista zay. Miraba tompoko ny fitrama rehetra ve dia afaka manao an'izay fizahampasalamana izay daholy. Ya ny zavatra anankiray aloha le hoe fitsabona fo iny sainany amboarina voalohany ny olona marary fo mila mahafantatra ianao fa tsika sy tomany ny fiainany eto tany raha ohatra ianao ka misy ny fahoriana tsy de tena tokony akapobian'izany ary misy ihany koa ny fifaliana mila tandremana tsara zany ny fihetsepo satria ny fihetsepo mitondra ny eo areti-po io ary mila miomana foana ianao tsy maintsy misy foana ny ankaso tsy maintsy misy foana ny tsikisy ny sisa de ro toerana fort dauphin zany efa ho avy tsy hoela de ny hovakiko aloha satria ny antanina reo be de be ahoana satria ohatry ny voatonontonona le sasany teo fa ety amin'ny 67 hectare fiza sud ety amin'ny brao ety misy ny foibe ny mpitsabo malagasy fitrama ny ahoana satotsinany nampitany souvena amin'ny efitsika manao satebronao manao an'izay consultation gratuite sy fandrona ara-tsakafo mandritra manomboka ny alatsinainy sao zay zany ny andoha mandrisera de eo amin'ny sarymasina itosy eo amin'ny dalina akaiky ny BOA ivato amin'ny pharmacie ampitanotivo merina ampovoany akaiky ny fiangonana katolika mbotro manjata ampitany commune anosy ala akaiky ny total sabotsy namehana amin'ny jiramatalohan'ny poste kadikely lafy ere amin'ny bus mitsena andorano fotsiny amin'ny pharmacie ambony ao avaradoany elaniana sitexo isy mibaravia alaka misy ny fenorivo amitsena ampitany sekamo zay mbola mipiatona kely araka ny tenenina teo fa isokatra izy manomboka rapitso latsinainy akadona tombo akaiky ny abatoara mbo mangakely mikianja rehefanakao mahitsy ao pharmacie taloha amin'ny terrain ao Andramasina pitany CGE rivo mamo ao amin'ny rond-point pitany domaine miarina rivo amin'ny 4 semaine mba ny pharmacie avitra manjakandrina manakasikely automataso alatsinainy bakaro akaiky ny gendarme moramanga akaiky ny bata cathédrale tsiro mandidy ambosary kely akaiky ny pompe ao antsoy en fonction publique ambody madiro akazobe brone de avy taloha mahiva tanàna andramangatsika pitany manja glasy majanga tanambosotema akaiky ny FKFM tomasina tanamako anelanelano tivation pont tomasina ambolo madimika akaiky le doro akaiky ny king moto feno riveste tapasy tokana bobaba ao bricaville tranony député taloha zay mikatona kely aloha de gaulle askama maxime ao sambava amin'ny station sur Michel apitan'ny PMU grossiste radies ambatolamby ambamaso amin'ny station Sel antsirabia varatsena lalana makany amin'ny voirie iny ambositra mbo miadana amin'ny CG fianaratsoa de toerana telo ny fianaratsoa ambalapaiso ery ambany ery de fianaratsoa ihany koa ambany lycée fa misokatra de ny fianaratsoa ery amin'ny tarandolo de iosy rond-point amin'ny 13 mai ao morondava ambalanomby fisa manakara cité ambalafary apitany domaine ao manjakandrina mananjary azafady ambotolomba tsy migarotière tuliara mbalanomboka moa 150 cm miala lycée botokaiky farafangana mangarivotra ny elanelana sovena mivoa amin'ny enora maraina ka hatramin'ny efatrora riva ny akamarony fa misy koa mivoa amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 5 ora riva ny any amin'ny faritany tsy mandray olona any an-trano tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera ary manao an'izay consultation gratuite zay latsinainy zao ny talata larobia kamisy zoma sabotsy lahady ka hatramin'ny latsinainy pasika afaka manatona daholo isika rehetrarehetra indrindraindrindra fo metsika lanja ireo mpivady manana olana amin'ny resaka firaisanara-nofo ny lehilahy zany manana andreo olana makasika ny resaka hoe tsy ampiranonaina ny vehivavy tsy miteraka de eto de vatoritsika hoe ilain'ireny matetika mety manafana tranonjaza sy amin'ny alalan'ny otra eo ihany koa ny olana ateraky ny resaka makasika ny resaka aretina rehetrarehetra toy ny diabète ny prostate ny tension sy ny sisa rehetrarehetra de manampy an'izay ny mpitsabo malagasy fitrama latsinainy talata larobia kamisy zoma sabotsy zao ary gratuite tanteraka ny consultation maneraka na Madagasikara. Ya fizahampasalamana maimaimpona arahana torohevitra alao ampitsahivitsika satria misy mandefa SMS amin'ny novina tsara ny datin'le fampiofanana mikasika ny sakafo eto Fianaratsoa tsy fampiofanana fa torohevitra miaraka amin'ny consultation gratuite mandritra ny 10 andro amin'ny masovon'ny fitrama manerana ny Madagasikara zay ngamba président tsara zavaina tsara satria misy metoetra hoe fampiofanana le iketrika androany zavatra apitaitsika androany de ny hoe andao hitodika amin'ny vita malagasy sakafo ara-bojanahary sakafo naturel
ary mpitsabo malagasy fitrama de mitsabo amin'ny alala sakafo naturel sy ny otra tsy misy mazia ato an tsy misy mazia zany ho an'izay mpampiasa mazia de any amin'ny mazia nisy fa resaka ara-tsakafo daholo mahatonga amin'ny fahasalamana ao mendrika dia eo zany legioma ny resaka voankazo eo ihany koa ny sakafo sy ny ankotrana maro isan-karazany miresaka n'le hoe olana ara-pitiavana resaka firaisana ranofotsika sy ny sakafo ihany koa betsaka nandefa message teo angamba tsara azavaina ihany hoe fifandraisana zay rehetrarehetra zay ya zay mbola tia andefa message moa zany de raisina tanandroatra 034 82 780 44 034 82 780 44 033 67 060 08 033 67 060 08 amin'ny ankapobeny namana iajavola de firaisana ranofo dia heriny tena miasa ao anatiny io zany ao anatin'ny faharerahany ianao fa ny deparany io de ny saina aloha rehefa ny saina tsy tomombana ao anatin'ny firaisana ranofo de lasa miteraka olana io firaisana ranofo de efa nazabaiko foana fa io matetika dia ny olana lehibe mipetraka ao anatin'ny firaisana ranofo de ny hoe fitraikan'ilay izy noho izao tsy fanabeaza zao de lasa manaonao foantsika ny androantsika de miantso antrano atsika vehivavy virjiny tsisy fitraikany amin'ny fahasalamanao mihitsy ny tonanao andehananao anaonao foana ho atsika zany mila dezaina hoe mahavirjiny anao ny tokony entinao ambany altara eo ambony altara afahantsika zany mametraka an'izay mahasarobidy ny asinao zay ho an'ny lehilahy ho atsika le manao masturbation sy ny sisa na hoe mandeha manenjika filana tsy tokony misy tsy tokony filana ny firaisana ranofo fa ny firaisana ranofo de elo mivoaka ao anatiny rehefa mitentsika de ranonaina mivoaka ao anatiny dika zay rehetrarehetra zay tokony masina firaisana ranofo tsy tokony atao amin'ny alala ny resaka filana ary ny olana lehibe amin'ny firaisana ranofo na manajavola zoge rehefa noentinao zay resaka zay de ny hoe amin'ny ankapobeny de lasa filana fotsiny ho an'ny lehilahy matetika zany tonga ny lehilahy de manao an'le firaisana ranofo tsy mahatsapa akory misy vivavy efa efapolo taona 10 taona mbola tsy natsapa zany orgasme teo anivony resaka fanambadiany zay io ihany koa misy teknika be deaibe akoatra ny sakafo zany resaka sakafo ny resaka teo de ny ara-tsaina teneniko teo de misy ny teknika be deaibe izay nampianarina andreo mpitsabo malagasy fitrama hoentina androna mpivady teneniko mpivady mba hafahany mialika an'izay resaka manodidina firaisana ranofo zay zay teneniko anao androany hoe le izy ninninona zavatra ho atao ohatra le hoe mora voatonga ny le lehilahy misy teknika tokony ho arahanao de eny amin'ny 67 hectara zao de manana manokana koa tsika manana problème lay disdidy tamin'ny fanaovana asoavana le olona de misy an'le hoe dokotera joao izy de mindraikitra manokana mihitsy amin'ny resaka fanalebiazana filahina sy ny sisa sy ny traitement ao anatiny io de any zany ny olana koa hoan'ny lehilahy raha vao diabetika ny lehilahy na prostate ny lehilahy na misy tension lehilahy de efa manana olana izy ao anatiny io anka omeny ny vadiny tsiny hoe lasa nanao fitsangajangana na lasa nyrona tany anatiny resaka fampirafesana fa tsy zay marina ka ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo zany na manay azavola de ny hoe tokony ho jerena aloha hoe ahoana ny hitsabona reny aretina rehetrarehetra reny de io ihany koa zany resaka firaisana ranofo efa naperitsika misy taona io ny zavatra vitanao tamin'ny anao 20 taona tsy ho vitanao mihitsy amin'ny 10 taona rehefa mihoatra ray ny taonanao isaky makalaza anniversaire ianao de tadidio fa mihalatra ny fatanjahanao ka ny zavatra tena marina de misy limite fijery firaisana ranofo araka ny fanadihadina nataotsika tamindreo ray aman-dreny lehibe izay nanana an'izany sala-pahavitrihana sala taona miabo afahana miatrika an'izany hoe tonga 20 taona 20 taona zany de nametraka tsika zany tao anatin'izay raha 30 taona midina ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray mpivady anankiray de tokony itelina inefatra isan-kerinandro izy manao firaisana ranofo raha efa 10 taona midina izy de tokony itelina inefatra isaky ny tapabolana manao firaisana ranofo raha 10 taona manodidina hoe zany latsaka mihoatra de tokony itelina inefatra isam-bolana averiko indray mandeha ny zavatra vitanao tamin'ny 18 ans tsy ho vitanao mihitsy amin'ny 50 ans anao fa reny rehetrarehetra reny kosa misy ny tena efa mijaly ao zany le tena hoe fa maty ny filahiny sy ny sisa tena tsy mahavita tsony izy fa medecine lasa pena-damy ara-matory de reny le manatona mpitsabo malagasy fitrama zay ny ampiasana le kely mavitrika zay le anatonany eny foibe eny 67 hectare ho an'ny eto Antananarivo zany ny tena tsara indrindra eo amin'ny resaka problème fa le problème le hoe analava n'lay filahina de eny amin'ny 67 hectare eo amin'ny foibe no misy ny dokotera joa io tena sampana manokana mihitsy zay afahana manao an'izay resaka makasika ny olana amin'ny filahiny zay osikankanangamany ty SMS na vehivavy anankiray ty hoe tiakatoko izy mifahitako azy satria efa manana taratasy ny dokotera izy zany hoe tsy maintsy odidina itsika nefa ozy izy miteny hoe azo levonina ny aretina rehetra tena mbola azo levonina ve ny aretinao amin'ny vatana de mahazo an'izay taratasy zay ary izy hoe tokony odidina afaka ka
io zany miankina fa miankina koa io hoe efa tena ngeza be ve ohatra fibrome ny resaka kista ny resaka prostate ohatra ho an'ny lehilahy efa miankina sao de sanatria le efa misy sonde be izy a efa rehefa io any danger le prostate rehefa ohatra ka ianianinao ao a vo metomboka izy reo aretina rehetra zany rehefa manomboka mararirary ny aty amin'ny valanao sasisa de efa tokony hijery foana ianao hoe manantona mpitsabo na ianao manantona an'ireo échographie na ny scanner zay ahafahana mametraka an'izany rehetrarehetra zany de eo ny ahitana hoe inona no ahafahana mitsabo an'izay rehetrarehetra zay fa rehefa tena hipoka io a de lasa olana ary an'le tena olana ary ho an'ny vehivavy io tsy mampiteraka ro aretina ao anaty koa zany de tsy miteraka rehefa disongeza loatra le olana ohatr'izay ihany koa ny olan'ilay vehivavy misy an'ilay cancer eo amin'nono a efa mitovy am'izay angama fanazavana valany tokony mena azy de eo am'le fandoavam-bola tsy kelikely ony tsy mivalimy président ya io a ny fandoavam-bola tsy kelikely de tokony hojerentsika fa afaka manao zay mitsabo malagasy fitrama io zany de zava-dehibe afaka mifampiresaka amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra zay tiako tenenina hoe io dia fitsinjovana manandratra amin'ny mamalagasy ny antony ampisehoana ndreto zavatra rehetrarehetra hitoreto a dia mifanandratana trano mamalagasy ary fampisehoana fa manan-karena ny firenetsika de averiko indray mandeha sosialy de nyresaka trano finenana sakafo hoanina fampianarana ny resaka fahasalamana ary etsy indrindra ny resaka fandrimpahalemana tokony miasa ianao vo mihinana azo atao tsara mamokatra n'zao zavatra rehetrarehetra aseho antsika zao fa vita ary vokatra ny tanitsika to Madagasikara miavaka ny tanitsika am'ireo firenena maro isan-karazany ary tokony iodintsika any amin'ny zavatra naturel ty anankiray tegna mandeo zay tokony mba moka bokony ny fitrama ilazany sakafo ara-pahasalamana eny efa misy boky an'izany any fa tsy ny fitramako ry ny amokatra azy fa ny fitrama de manoranareo am'izay hoe sakafo ara-pahasalamana zay ohatrany ahoana kosa raha président no torohevitra omenao amin'ny olona indrindrandrindra am'izao vanim-potoana zao azo lazay nefa betsaka ihany le karazan-tsakafo hitantsika eto fa mety tsy ho hitany amin'ny faritra ntsony ohatrany ahoana indray no tokony hanampiana an'ireny olona reny ty sakafo ty mitovy hery fiarovana amin'ity sakafo anankiray ty ihany rehefa tsisy an'le karoty eto aminareo de ataovy ty sakafo anankiray ty ohatrany ahoana indray zany torohevitra mikasika an'izay ny lehilahy aloha sy ny rainy tena tiako tenenina indrindra satria ny tena olana lehibe ho an'ny malagasy reo zava-maitso reo hitanao aloha reo kotomila de tongolo maitso de persil reo zany tena ilaina amin'ny resaka rein reo tazantsika reo zavatra maitso koa zany tena ilaina matetika misy olona tsy mety hinana anana mihitsiny de manana olana foana izy mifitraika ny ara-pahasalamana fa ilaina foana zany ny fivadibadiandreo za miteny aminao fa mifandritrarana zao de zavatra ilaina reny bozaka fandritrarana zay hitantsika fandritrarana tanana olo reny moa izy tsika tena fanafody reny eo amin'ny resaka rein ary zany zavatra zany dia betsaka mety mahatonga anao zany ho lasa manana an'ilay aretina de noho ny tsy fampiny zay tsy voatery hinan-kena foana ianao misy olona végétarien zao de tsy mihinan-kena mihitsy izy mandra-pahafatana de zany zavatra zany miteraka olana tsy voatery hinana trondro foana ianao fa re zavatra rehetra de mivoankazo ihany koa ilaina foana zany zay ka raha ozy ianao tsisy any am'le toerana ray io zany tena olana zao za mahita am'zany zavatra eniko matetika indrindra fa any am'le toerana tsisy akondro reny any ambanimbany vohatra zany zao tsisy akondro de ny fanafody anefa ilana an'le akondro de tena tsy maintsy voatery ianao maniraka olona ndana makany tsena mihitsy rehefa tsena any amty alinareo de mba misy akondro tokony iodintsika ny fambolena akondro satria ny akondro io tena ambolena amin'ny toerana rehetrarehetra de ohatrzay koa ny tantely reny zavatra reny rehefa tena miteny le olona anao de tsy mahita azy izy de tsy maintsy miakatra eny am'le tsena fa misy zavatra tsy azo soloana ty zany zao teneniko anareo hoe amin'ny akapobeany ty coco ty de ilaina lehibe ny rano ao anatiny sy ny zavatra misy momba ny coco ny coco zany ny tena marina ny aretina rehetrarehetra de mila ny ranona coco sy ny ao anatiny ahafahana miteny an'izay rehetrarehetra zay dia ohatrzay koa menaka azo avy amin'ny coco na le hoe dilule coco ahafahantsika zany re zaza namena vava ilaina foana le lany sorandreny menaka de tokony alana an'izay menaka huile coco zay foana ny mpitsabo malagasy fitrama eto Tamatave moa zany de toerana roa misy azy de Ambolomandinika sy Tanamakoho ny Ambolomandinika de eo akaiky ny Clédoro ary ny Tanamakoho dia eo akaiky ny pont ao numéro azahoanareo azy dia ny 034 64 409 64 io dia manao an'izay fitsaboana maimaim-poana ny sabotsy sy ny lahady zay ary manao ny consultation gratuite de manoro koa reo sakafo ara-pahasalamana izay tokony ho an'ny rehetrarehetra indrindra fa ho an'ny lehilahy zay manana olana izay tenenina foana moa hoe sakafo ny tena fisorohana na io zany ao anatin'izay rehetra zay na fibrone na prostate na ny resaka areti-po na ny rehetrarehetra de resaka sakafo ny tena bazy eto amin'ny mpitsabo malagasy fitrama
dia noho ny andro mipasika zany a de apetrakytsika mazava tsara fa ny sakafo ndresahana satria aorina mipasika de hiakatra be indray ro aretina mahazo ny tsirairay avy a dia miantso atsika eto Tamatavy a anao an'izay consultation gratuite zay de eo mifanoroany reo araka mampitsabo naturel ny mpitsabo malagasy fitrama moa zany ho atsika eto Tamatavy a de averiko indray mandeha fa eo no anapin'ireo mpitsabo rehetrarehetra tradipraticien mpitsabo malagasy fitrama atsika mitorohevitra ara-tsakafo ka na manam-bola zany na tsy manam-bola tsika de atoro foana ny sakafo ilaina indrindra fa ho an'ny lehilahy zay manana problème amin'ny resaka ranonaina prostate inona sakafo tokony hoaninareo a manome fotoana anareo zay eto Tamatavy a ao ambolo madinika sy eny a Tanamakoa mandritry ny manomboka ny alatsinainy a mandrapatonga ny asabotsy zao a maimaimpona ny consultation gratuite a atao eto Tamatavy. Ohatrany ahoana hono ny fomba fandrahoana an'ilay sakafo raha satria tsy resahanareo lay fandrahoana azy a fa lay sakafo teneninareo ohatrany ahoana zany ka raha reto zany zao hoe inona no tenenitsika petit pois tsaramaso voanjobory sisa tsy voazavatsika fa zay no natonga atsika amin'ny tombonandrony a 10 andro zay tokony hay an'izay daholo ny mpitsabo malagasy fitrama hoe 10 andro a mandrapatonga ny lundi de Pâques zany satria andalo le fety de eo amin'ny fety zany no tena torohevitsika amin'ny fandrahoana sakafo aloha aza de tena hoe tena anina matsiro be sy ampiasa épice be dehibe fa tena ataovy hoe anina tena hitondra fahasalamana ho anao ka zay zavatra zay raha ho manana fangaro épice be dehibe tsika zay zany no contre-tsika eto indrindra ho amin'ny produit chimique de tsy mety le izy fandrahoana sakafo zany de io ohatr'izay ihany koa no tokony anarantsika ohatra efa nyteneniko teo any resaka anana ny anana apangotra indray mandeha de ario ny ranony de ao anatin'izay rehetrarehetra zay ianao a dia manendasa menaka tongolo sy ny sisa rehetrarehetra dia ataovy asosy ao anatiny zay le anana sy menaka aza atao an'le mahazatra zany ao le anana de aroboka ao le henany de aroboka fotsiny ao le izy fa mba manao teknika ianao de afaka manindra-tsaina koa ianao manana zay rehetrarehetra zay ao anatiny fa ny fandroana sakafo zay mahatonga atsika anao an'izay latsinainy talata larbilaka misy zoma ary sabotsy sy ny lahady de ny latsinainy Pasika dia gratuite tanteraka ny consultation sy ny fanampinany olona mba hanana andreo sakafo ara-pahasalamana teneniko manokana androany lehilahy raha tena hitanao fa faible ianao amin'ny resaka olana amin'ny resaka filahina dia manatona fa omenanao le torohevitra mba hampanana anao an'ilay hery hoe inona ny hery ilaina amin'le sakafo rehefa hiatrika an'izay firaisana aranofo zay. Hitondray a vehivavy hono izy a efa indroa saiky niteraka zany hoe tsy mbola niteraka zany izy a fifindroa saiky ay mamotsotra foana ozy izy ny tranonjaza inona no tokony ataony io tsy maintsy manantona satria mila massage io voalohany faharoa koa afanaina ny tranonjaza io zany misy an'ilay fantatritsika tsara fantatry ny ray aman-dreny tany aloha hoe vavoninkena sy sakamalao ary vavoninkena sy sakamalao io a tena loka mafilitra io ava le tsy naindahany iny mety be dehibe tsy ty fa ava le tena vavoniny mihitsiny fa mivavoniny mihitsy araka ritiny io afaka atao amin'ny sakamalao sy ohatra mandro ronako io vavoninkena sy sakamalao io manafana tranonjaza io de ohatrazay koa ny ronako sy sakamalao de hoan'ny fandrahoana akoho zany zao de metsika mihitsy hoe akoho gasy ny tena tsara dia atao kelikely rony le akoho tsy hoentsika any amin'ny akoho tao hoe maro trano zay fa ao anatin'ny tena famezany an'lery mihitsy dia akoho vavy aloha ny tena mameno la hery rehefa tena ilaina hoe tena faible be indrindra fa tamin'ny coronare moa zany de zay mihitsy nataotsika amin'ny marary rehetrarehetra nandalo hoe vonoy le akoho de asio sakamalao. Misy mpitsabony tsy mampinana tongolo olona nefa nareo miteny tongolo misy hery ohatrany ahoana mikasika an'izay tongolo rehetra hita reto amintsika reto aty ny oignon ty ny tongolo gasy retsy ny tongolo maintso isika tsy manao dadarabe tsika zany tena tsisy mazi zay mampime atsika matetika hoe misy olona miteny fa manao mazi de zay tena elatsika fa itsika tena naturel tanteraka ty tena misy ilaina goavany ty tena lavidy ty tongolo gasy ty namana hery lalandrenaivo ity oignon ty indray raha tena manana kokoaka sy ny sisa ny olona anankiray de voasany ty de silahana boribory de asina siramamy de saromanao anaty vera de sotrona maraina ho an'ireny maro reny tongolo maintso tena ilainy ny olona manana problème mana rein sy problème mana resaka tsy ampy re zany miaraka amin'ny persil sy ny kotomila re zany tena ilaina tanteraka reo zavatra rehetrarehetra misy dikany daholo nanaovan'andriamanitra an'ireo zay mahavitsabona nentim-paraza ary mitrandraka an'izany ho an'ny olona hafa moa zany rehefa mijerendreo amin'ny internet tsika de haitsika daholo hoe inona ny zavatra tokony atao ao anatiny inona ny hery azo avy am'izay tsirairay avy zay.
apahany amin'ny fanazavana ihany nitanareo mivantana eto a fa manana an'izay 10 andro zay zany tsika antanina ndreny masivon'ny fitrama manerana ny Madagasikara reny a be dia be ny SMS nareo mikasika ny toerana tsara angamba président maraparanantsika ny fandarana ihany a horesahany hoe aiza daholo le toerana inona no hita ao anatin'ilay 10 andro a atolotry fitrama. Ny numéro hitanareo amin'ny écran iny 034 82 780 44 dia afaka atsonareo raha mitady mpitsabo malagasy fitrama akaiky anareo nareo 034 82 780 44 033 67 060 08 033 67 060 08 ialana tsiny ho an'ilay matetika misy miantso fa rehefa manao tournage na manao émission zay amin'ny télé na radio na fivoriana na mitondra fiara tsy azo atao mihitsy mampiasa telefôna dia message zany mivovaly foana arak-taona rehefa hita le izy fandraindray nareo mametsiny hoe zaraina le izy fa misy fiantony tsy afahana mandray telefôna be dia be na mandray olona ao anaty birao dia tsy afaka mandray telefôna dia zany rehetrarehetra zany rehetraindray lasa famezatsiny hovaliko na manahery lalandrenay dia toy izao ary ny eo amin'ny 67 hectares sud dia eo amin'ny garage ary eo amin'ny bus nitosy eo amin'ny 30 zany avaty andavamamby iny ianao dia le ohatry ny anitosy iny eo aloha eo amin'ny garage eo amin'ny bus 133 eo no misy mpitsabo malagasy fohy be fitrama ny anosa atao tsy nanana dia opitany sovina amin'ny FJKM anosa atao broneo andoha mandroseza dia eo amin'ny Sarymasina eo misy azy raha itosy anao dia eo amin'ny dalina akaiky ny banque BOA eo raha ivato anao dia eo pharmacie akaiky notiva ao raha toy ianao ka imerina mpivoany dia akaiky ny fiangonana katolika ao ary raha toy ianao ka mbotro manjaka dia eo pitany commune raha anosy alambodratrimo anina lakamisy anosy alambodratrimo dia le lalana eo ambaniny total dia le mitsofoka kely eo somary mitsofoka kely nefa misy eo anosy alambodratrimo ao raha sabotsina mehana dia mijirama taloha mijirama iny ohatrany midina zany eo pharmacie dia midina kely eo ambany eo ny sabotsina mehana dia io trano avo be io misy ny mpitsabo malagasy fitrama sabotsina mehana akady kely lafo dia eo amin'ny ariam-bisy eo amin'ny tsena eo andoramy fotsy dia pharmacie ambony poste io nantanina roa foana fa niakatra aty ambony io ho ana varadody anilalelana sy texoisy miparavia raha laka misy fianao rivo dia mitsena pitany sekamao akady latomba eo akaiky ny abattoir sy ny domainao mbomanga kely eo mikanja rehefanakao mahitsy eo pharmacie taloha amin'ny terrain mierisetosika akaiky ny lamerita ao Andramasina pitany CG raha rivo mamo dia pitany eo amin'ny domaine ao amin'ny point pitany domainao ny Aronarivo dia 4 mai mbany pharmacie avitra manjakandrino manakasikely rotony matasoa latsinainy bakaro akaiky ny gendarme Saint Joseph Moramanga akaiky ny bata akaiky ny cathédrale ao tsiro mandidy ambosary kely akaiky ny pompe antsoy akaiky ny fonction publique ambody madiro akazo be dia pitany FJKM ao maiva tanàna ndra mangatsika pitany classe manjaklasy Masanga dia tanambao Sotima apitany FKFM Thomas Natanamakua dia nelanela ponce notivo ao dia Thomas ambolo madinika amin'ny akle torao raha toy ianao ka fino riveste dia basy tokana Bobaba Brickaville mbola mikatona kely aloha Tigo Laskama Maxime Sambava dia amin'ny station cell akaiky ny PMI grossiste Radisio Ambatolampy ambany maso apitany station cell Tsirabe Avaratsena Lamakare Voirie Ambositra Ambomiadana apitany CG fianaratsoa dia toerana telo misy azy eo fianaratsoa anao an'izay consultation gratuite sy ny fizarana sakafo ara-pahasalaman'izay fianaratsoa Ambalapaiso dia ry ambany ery mihitsy ery amin'le vao miakatra raha ohatra ka vao hiakatra ianao eo misy azy raha Ambalapaiso raha tarandolo izy dia ao amin'ny immeuble emergence ao ary raha ohatra izy ka ery amin'ny ambany lycée dia ao akaiky ny ambany lycée ao dia raha iosy ianao dia rond-point 13 mai Morondava Ambalalombo Mfisa Manakara Cité Ambalafary apitany domainao Mananjary Ambatolombo apitany gare routière Tuliara Ambalanomboka mo 150 km mialany lycée makany amin'ny lycée Bout-Laurent iny Boutikiky Laurent iny farafangana dia Mangarivotra eo akaiky ny station Soviana eo mivoa amin'ny Nora Maraina ka hatramin'ny fatrora riva very koa tsisy fandidina mihitsy ao ary dia vonona avokoa ny aretina rehetrarehetra tsy mitsabo olona ny trano tsy mitsabo zazaky ny latsaky ny rotona ihany koa zay mba tsy hivezivezenao tsy mitsabo vehivavy bevoka ary tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera ro zava-maniry sy ny sakafo zany naturel tanteraka ny fitsaboana ao mpitsabo malagasy fitrama dia tsy mandray olona any trano 034 82 780 44 034 82 780 44 eo ihany koa 033 67 060 08 033 67 060 08 zay andefasanareo SMS ny sisao no afahantsika mifandray ny mpitsabo malagasy fitrama dia mivoa amin'ny Nora Maraina ka hatramin'ny fatrora ariva.
madiva ifarana ny fandaharatsika ho anao zay tsy naharaka hatrany am-piandohana dia ny resaka sakafo ara-pahasalamana sy ny fitsaboana misy fandraisany tsara ireny rehetra ireny ilaina ny fandanjalanjana n'izay sakafo zay tokony ahitana reo otritraina ilain'ny vatana ny karazan-tsakafo hohanina ao anatiny hoe fitsaboana aretina anankiray ihany koa mety mbola misy message ve eo amin'ny hery ny message be deaibe fa efa saiky voavalin'ny foloto eo ngambany le izy a efa madivadiva hifarana ihany koa ny fotoanatsika fa nitsara ngambany fanentanana président ny zavatra ho hita ao anatin'ilay folo andro ya mandalo fetytsika tandre misakafo aloha sakafo no mahatonga ny olana lehibe eto de hoe sarotra be ny teny aza mihinan-tsira ianao nefa ilainao ny ode sarotra ihany koa ny teny aza mihinana siramamy ianao nefa raha latsaka koa ny siramanynao de torany ianao eo ihany koa nefa zavatra atao fa ny sakafo zay le teny anao hoe mandalo consultation foana ny olona tsirairay avy ny aretina na samy mitovy zao ara ny anarany tsy mitovy ny olona anankiroa zay misy eo anatiny de averiko indray mandeha fa azotsika atao tsara mampandroso ny firenetsika mamorona asa amin'ny alala zava-maniry ary miteraka ny fahasalamana indrindraindrindra ho an'ireo sakafo naturel eto zany de fitsaboana mpitsabo malagasy fitrama de miteny mihitsy fa ny anay fitsaboana amin'ny alalan'ny nature matetika zany a misy olona zay mahatonga anay ametraka hoe ray alina ka hatrany valo alina ariary ny traitement ao mpitsabo malagasy fitrama dia sakafo ny be deaibe atoro an'le olona any an-trano ka manana avantage be sika amin'ny toerana misy mpitsabo malagasy fitrama rehetra sy anantona mpitsabo malagasy fitrama amin'ny resaka sakafo zay zavatra zay zany ny zavatra lehibe ary ny sakafo a dia nivairana fa io ny tena avantage be amin'ny resaka zanak'olombelona de mifampiakarana ny anticorps somary hoavitsika aoriana mipaka teneniko zay ary tenenina eto maro indray ro aretina hipotra satria efa miditra amin'ny ririnina koa tsika ankehitriny de zay mahatonga atsika anao ny consultation gratuite mandrapatonga ny latsinain'ny paskio a efa manomboka ny atsika efa manomboka ny aretina maro isan-karazany sy nyvanitolana maro ihany koa reny fatapahana lalandra reny dia anao an'izay consultation gratuite zay tsika ny latsinainy talata larobilaka misy zoma lady mipasika sy ny latsinain'ny paska dia afaka manao an'izay refoana isika rehetrarehetra ametraka veloma mandra-piona ho atsika rehetrarehetra raha mbola ampy fotoana de misy iraray atolotry ny techniciennao fa raha tsy ampy tsony fotoana de veloma tompoko ary afaka mandray anao trano 034 82 780 44 034 82 780 44 eo ihany koa 033 67 060 08 033 67 060 08 makasitraka ny television rehetra mampita an'izao fandara zao mampasitraka ihany koa ny radio rehetra mampita an'izao fandara zao a isaorany ajavola zao zay itsonana namana hery lalandrenay va ianareo resi rehetra zay ekipa marobe tao ambady atao a veloma tompoko hitantsika teo atao anatin'ny fandaharana fa ny sakafo miditra amin'ny vavatsika dia mitondra aretina ao atsika ny sasany ny sakafo miditra amin'ny vavatsika ihany koa nefa dia mitondra fanasitranana ho atsika ihany koa zay misy ny torohevitra mandritra ny folo andro ho an'ireo eny anivony maso ivony fitirama manerana ny Madagasikara mifarana treo indray ny fandaharana fiarahamonina sy ny tontolony sika androany a manome fotoananao ary zay telo mirahalahy amin'ny fandaharatsika manaraka indray veloma tompoko